Miravantsika rehetra amin'izao alina izao efa hitantsika teo fa dia fantatra ireo rehetra izay nahazo tato anatin'ny RDJ mozika taona 2024 nakafizinareo daholo ireny rehetra ireny teto amin'ny RDJ ary makasitraka hatrany ihany koa ny mpanohana ny etsika RDJ mozika ny Orange Madagasikara sy ny Chill Citron ary efa nambarako teo moa zany dia oambara izao ny mpandresy tao anatin'ny titre de l'année izay nandeha teto amin'ny RDJ fa izao andaloha apatsevitsika kely aloha izavy ireo voafantana tao anatin'ny titre de l'année manombokantsika an'izany dia lehilahy manambola Big MG ny mpio manaraka ihany koa tato anatin'ity sokajy titre de l'année ity dia nisy any Denise tamile hira hoe bio Gaskara bio Raja bio Mala bio Gaskara bio Raja bio mito manaraka ihany ao anatin'ny sokajy tsika tonga dia ampidiriko avy hatrany i Gaes Bastalayon dia titre de l'année. Baby girl, I one kono nyan. Baby girl, I come in for all over. And I miss feelings, a game over. Lan kono nyan. Baby girl, I one kono nyan. Baby girl, I come in for all over. And I miss feelings, a game over. Je vais mettre ma plus belle paire de shoes. Ni panakasika manaraka ihany koa dia Lionel amle Ambila. Ny titre de l'année manaraka efa nambarako tao anatin'ny fandarana teo moa zany fa anisany hira ho nandizintsika be ity ao le long de lodikasy rahavana amle hoe ao an-dakozia hira manaraka ihany koa dia Alec Sipa Alec Vady Raposa tao anatin'ny sokajy titre de l'année. Ny manaraka ihany koa ny sanganasa zay titre de l'année tianao ao Missie Saïda. Numenzana arena fazazi ambini ne Sasa kuzani tena chakashiri ne Zegwalu Batia na wao Na ande aniwani fanda yandwani Timazantana mfuna wamna Ny titre de l'année manaraka panakaka avy amin'ny faritra atsinana Madagasikara iny iraisiray Shine. Tsara kutsulani Vanetika rupi Kwedi isa muntanirano Beti utakuta kama Beti ikuruta Beti agatantusha Beti afana komba
sady efa rakotrisina ny andro anao magnarà fiamine tanagny amalifaly anao no tanjoko ka na ilaina tramisandriko azava toka ho anao io de za tsy angaza fa iado anao itado anao ka nambola hialatra mineko aza iady Tanjinge sabatiko zakwane mamanjingi Tonya tanchang famanguntan ba umbiananya ya ekufo chano yokunza sengi matonga zambola etunga faranga tikare chakwateza Kenya ngabota nunwangile mifama Kenya asoma tukia no baby zakwane mama kata serahisi yake unatiki na lae Ny vonona tsika rehetra fa dia ambara amin'ny fomba official ny titre de l'année ny taona RDJ mozika ny taona 2024 efa nazavana nombiany fa nanomboka tamin'ny alakamisy teo ny fifidianana ary zara tamin'ny 10 alina teo ny fifidianana anireo sanganasa ireo hira rehetra izay 7 menadatra zareo tato anatin'ity titre de l'année ity ny fomba fanitsana dia ny Facebook dia manana an'ilay atao hoe fijerevana statistika rehetra na ny réaction rehetra ao anatin'ilay hira na hatrany amin'ny partage dia hita daholo zany azo amarinina zay le hoe mangarara tanteraka nalalao antsika ary dia miovonona isika rehetra fa dia atolotra anareo zao ny nahazo ny titre de l'année teto amin'ny RDJ mozika taona 2024 itya no vote zay azony nandritra n'izay fotoana rehetra izay ao aro jerentsika avy hatrany io izy io satria dia 46901 ny réaction azony tao anatin'izay ary ny partage moa zany itasika eo ihany koa ny vue itasika eo ihany koa ny lien forona tao anatin'le izy ireo ny fitambaran'izy rehetra zay 1027 zany ny partage dia ny réaction rehetra tao anatin'izay 1027 zay dia hita avokoa tato anatin'ity statistika zay hain'ireo mpanao Facebook rehetra manao an'izany ao anatin'rehefa manao page Facebook ary dia i Monsieur Saïda no nahazo ny titre de l'année tamin'ity taona ity amin'ilay hoe ty ianao ao miaraba ny Monsieur Saïda amin'ny RDJ afalina zaka ny manolotra hoanisea amizao wabdizika mivantana Monsieur Saïda amin'ny teny ty salama Saïda salama daholo nanay salama tsay ary dia hoambara amin'ny sefa ny mpanaraka rehetra ny mivantana avao amin'ny RDJ izay daholo reo zao de miaraban'izay izahay ato amin'ny RDJ satria dia ianao no safidiny mpakafy rehetra teto amin'ny tambazotra tserasera satria rehefa natao ny fitambarana zay rehetra zay dia 46900 no olona ny fidanao tao anatin'izay titre de l'année izay ny fangatana kosa dia mandova amin'ny herinandro makany trouvé efa alina be ne zao ina no rehetra maheno daholo ve maheno tsara tonga dia afaka miteny avy hatrany se so misy latansa kely Saïda fa tonga dia afaka miteny avy hatrany ianao salako tairo ary iny ary fa dia faly miaraba ny mpanaraka rehetra miaraba mpanaraka ny mivantana avy amin'ny page RDJ mozika RDJ 96.6 FM sora betsaka misy Saïda avy aty ampefilo mivantana io daholo zay rehetrarehetra ato dia misora betsaka anareo zay nifidy rehetra
indrindra moa ny tao amin'ny team da tsy tao amin'ny team na tany amin'ny team misy Saïda TEAM zany hoe le ekipa misy Saïda rehetra sy izay tsy ekipa rehetra fa pakafy de kopatanana avy aty aminay telo mianaka voalohany indrindra efa miaraka amin'ny ekipa rehetrarehetra misaotra besaka anareo rehetrarehetra de arapaina daholo zay bandina azo trophée ny sipana azo trophée tsy akanavaka antsika rehetrarehetra ampitiavana feno titre de l'année moa zany tianao ao de misaotra besaka koa de sorako manokana tamin'ny live androany i Franky Blazer zay nampiakanjo anahy tao amin'ny lafiny palitao sy fianjaika Franky Blazer foana mampiakanjo misy Saïda natao anatin'ilay clip ary de milay be foana yes I dia miratsoan'ny Saïda izahay eto amin'ny RDJ misy ny sanganasy ihany koa rehefa mivoaka Saïda dia aza misalasala mihitsy manatra izany ety amin'ny RDJ satria dia misokatra ho an'ny rehetra ny RDJ dia kofatanana ho an'ny antakely ho an'ny zanakse ho an'ny eto tovolahy reto tsy azo asaina amin'ny mbolina tapatra fa nitavoangy eo dia tsy chill satria chill manohana ny hetsika RDJ mozika yes chill bana yo miara manaka tao iny ary fa de misaotra ny RDJ famezana mara-pakasitrahana sy filazana ny vokatra tamin'ity anio ity dia Saïda zany no titre de l'année no safidinareo teny amin'ny tambazotra Facebook tamin'ity anio ity izay ihany koa ny mamarana ny RDJ mozika taona 2024 dia mame fotoana nareo indray izahay ny amin'ny taona amin'ity taona ity zany ho an'ny taona araka 2024 isaora ihany koa nefa ny mpanohana rehetra an'izao etsika izao ny Orange Madagascar sy ny Chill Citron ary saorana manokana ny ekipan'ny RDJ rehetra ary ihany koa ity RDJ mozika taona 2024 ity dia atolotra manokana ho an'ny Mami Rasoul John. Tukasi kuvadi manao veloma mandapitafatsika rehetra ary mitoetra ny fampiarahantsika eto amin'ny RDJ.